Ny finoana mandeha ka mitsangana io no hetsika goavana izay ho tanterahana etsy amin'ny kanja malalaka Andranomena ny 7 volana May hatramin'ny voalohan'ny volana Jona ho avy izao. Hetsika rapela zantsara izay iarahana amin'ny pasteur Josy Moizy ty anasana ny rehetra araka izany. Voalohany indrindra dia miarabantsika mpanaraka ny matv sy tsika ponina Antananarivo dia ny tenako moa zany pasteur Josy dia misy zany ny hetsika araka ny voalaza teo ny alakamisy 7 volana May sy 30 volana May ary ny sabotsy 30 volana May ary ny alahady voalohan'ny volana Jiona. Izy zany dia hetsika fitoriana ny filazantsara izay ampahafantarana antsika ny amin'ny famonjena izay tokony raisitsika eo anatren'Andriamanitra. Le lohateny mitsangana dia mandehana zany dia mifono ny hevitr'Andriamanitra. Izy io zany dia hita ao anatin'ny filazantsara raha ny teny tamin'ny lehilahy malemy anankiray Jesosy izay tao anatin'ny tsy fahafahana mihitsy no teneniny mitsangana dia mandehana ozy izy dia betao ny fandrinao. Dia afaka nanatanteraka an'izany ty lehilahy ty fa mifono heviny ara-panahy lehibe zany izy io satria tsika olombelona zany dia efa lavo ary azo lazaina fa paralysé tanteraka mihitsy zany ny fiainantsika zany satria tamin'ny voalohany zany dia tsy mba ohatran'izao zavatra iainantsika zao ny iainantsika olombelona zany fa niaraka tamin'Andriamanitra tao paradisa, niaraka tamin'Andriamanitra tao amin'ny sahitena ary sambatra tsika tsy nalalan'izany fahoriana zany tsika, tsy nalalan'izany fahafatesana zany tsika, tsy nalalan'izany fanentainana zany tsika fa rehefa tonga zany ny devoly Satana naka fanahy tamin'ny fakapanahy dia lasa tian'izao fiainana zao tsika zany hoe zao tontolo zao zany zany hoe le faratsiana zany zany hoe tsy piako tsara zany le hoe mangalatra, mandainga, mamitaka, miainao anatin'izay faratsiana zay lasa nakamamy an'izany dia lavo zany le ara-panahy. Rehefa lavo zany ny zanak'olombelona dia amin'izao fotoana zao zany zavatra mitranga dia misy an'izay fahoriana be iainan'ny olona zay amin'izao fotoana zao. Ka raha ny teny Jesosy tamin'ny malemy mitsangana dia mandehana ary afaka nitsangana izy dia satria Jesosy Kristy no mpamonjy dia izy zany ny rahan'Andriamanitra hanangana antsika. Ozy izy ny teniny eo amin'ny Korintiana 2:5-7 hoe raha misy olona amin'ny Kristy izy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary tonga vaovao. Apetraka Jesosy ao anatin'le olom-baovao zany ilay fiainam-baovao. Mino fa amin'izao fotoana zao maro maniry fiainam-baovao satria sarotra ny mahazo anao zany sarotra ny zavatra mitranga anatina kafoy azy mihitsy zany le fiainanao anatina korotana le tokantrano izay tokantrano tokony lamina sy tokony hiadana, anatina tsy fanananasa ny tena, anatina olana mitranga zay tsy hainao azavaina ny fiainanao dia maniry fiovana ianao. Fa Andriamanitra zany amin'ny alalan'i Jesosy dia mametraka n'le fiovana ao anatin'le ho tonga olom-baovao. Ka le fotoana efatrandro io zany dia fitoriana ny filazantsara afahantsika mibebaka, anampy antsika Andriamanitra mba hibebaka mandritra n'izay efatrandro zay. Ahoana ozy izy ianao ny fomba hanampian'Andriamanitra antsika amin'izay amin'ny alalan'ny fitiavany, izy tsy miova. Mino fa hanana anjara ianao, hanana anjara fahagagana fahasoavana toy Jesosy amin'ny fiainanao dia hanampy anao zany mba ho tonga olom-baovao satria ohatry ny tenako zany teo aloha dia niaina tanaty fahotana ohatry ny olona rehetra ihany. Dia zavatra tsapako zany mba zaraiko fofoy amintsika le problème zany dia ao anatin'le natiora antsika mihitsy le natiora mpanota zany zany hoe le toetra mpanota, le toetra miaina anatin'le fahotana. Raisiko ohatra amin'izany hoe raha samy vohitsaka zao ny olona dia misy tsy dia mampaninana anazy loatra iny vohitsaka iny, misy no tezitra dia mety teny ho tonga 3e guerre mondiale mihitsy zany hoe ao amin'le toetra mihitsy zany no matafitatsika na tsy hatafitatsika ao amin'le fiovana zany. Ka mandritry ny efatrandro zany dia hiezaka ny tompo mba hanovatsika, hanampy antsika mba hiova dia mino fa higiokan'izay fiovana zay ny tsirairay avy eo amin'ny fiainany manokana satria izy zany ny fahasoavan'Andriamanitra hitranga vokatry fiovana zay tokantrano milamina satria ny ray mpianakaviana misotro toaka lasa tsy misotro tsony dia fiainana milamina satria raha nangalatra ianao tsy hitepitepitsony ianao fa ho afaka amin'izay halatra zay. Fa naram-potoana zany dia ny alakamisy 7 volana May dia misy vavaka fanosorana dilily masina dia ny zoma 30 volana May dia misy ny tenim-pinoana avy amin'ny filazantsara zany raisitsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny sabotsy 30 volana May dia misy ny vavaka ao amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina dia ny alahady voalohan'ny volana Jona dia mitambatra daholo zay rehetrarehetra zay ao amin'ny fitoriana ny filazantsara.